Taorian'ny fanampiana izay efa nomeny fanjakana ho an'ireo traboina eny amin'ny komina Soavana dia mbola nazo izany indray ireo traboina atao amin'ity komina ity. Manoloana indrindra ny voina mahazo ny mponina ao amin'ity komina ity dia nijoro ary nanome fanampiana ireo traboina ny zanaky Soavana tamin'ny alalan'ny fanatanterana fitsaboana maimaimpoana ho an'ireo traboina. Noho ny fiara-miasa ny zanaky Soavana sy fikambanana tsara sy sitrapo moa no nahafahana nazo izao fanampiana izao. Izao moa zany amin'izao vona voajanahary nandreta Soavana izao zany dia nijoro zany izay toeram-pisoavana mba tonga izay voatsirambo ny tanana ho an'ireto vahoaka traboiny reto. Dia ao moa zany misy fikambanana miara-miasa akaiky aminay zany ny OSDM izay hitondra fitsaboana maimaimpoana sy fanafody maimaimpoana. Dia ao koa ny ezaka izay efa nataon'ny fikambanana zany ny fitsaboana maimaimpoana izay efa natao hatramin'izay. Ary ao ny fanomezana trano ho an'ny traboana zany izay tsy nahazo tanty. Dia eo koa moa ilay hoe famaliana ny antso ny filoham-pirenena hoe afaka mampiatrano zany izay mba manana fampiatranoana. Dia izay koa nefa ny marina fa manao izao zay nefa mahatsapa zany zay fa kely ilay vitanay raha oharina amin'ireto traboina reto. Dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany mba hijery an'ireto fahatrano vahoaka ny Soavana reto. Tsy adin'ireo mponina ihany koa ny nisaotra ny fitondram-panjakana tamin'ireo fanampiana izay efa nomena azy ireo taorian'ny vona nahazo azy ireo. Dia misaotra amin'ny fitondram-panjakana moa zany amin'ny asa maro efa vita ny setỳ Soavana ary mbola hisorana ihany koa izy amin'izay rehetra mbola hoeritreretiny atao eto Soavana. Taorian'ny fahavakisan'ny fefoloha izay nampiteraka ny tondra-drano sy ny fiakaran'ny rano dia efa nisy ny fanamboarana izany ary efa tsy atahorana intsony izany ankehitriny araka ny fanazavana izay voaray teny an-toerana.